Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manolotra anao ny vaovao. Mikadina tetsy amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny fiara-manidina ATR 62600 vaovao ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Notosaina androany ny vol inaugural an'ity fiara-manidina ity. Tsy nisy fiatraikany any amin'ireo vidin'entana ny fidinan'ny vidin-tsolika niakatra hatramin'ny 400 ariary ny kilao ny vary makalioka ary niakatra 10 ariary ny legioma. Farany ny roso tamin'ny fifidianana eny anivon'ny departemanta ireo olom-pirenena frantsay androany andrasana ny fanehoan-kevitry ny minisitry ny aty-tany sy ny praiminisitra Anouarivo. Ny andindiriny izay avy hatrany. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakanaka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforment votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Joyeuse Pâques avec Baolay. Baolay, toujours meilleur. Vous avez votre DTS, vous êtes salarié ayant plus de 2 ans d'expérience. GSI, Université privée habilitée par l'État, vous propose le diplôme de licence professionnelle en formation continue. Spécialité, communication, journalisme et médias, marketing international, communication, informatique, multimédia et communication. Durée, 10 mois, cours spécial samedi. Rentrée, avril 2015. Inscription ouverte au GSI Antananarivo. Téléphone 034 60 543 90. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ny azo ny vaniko laka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54.
Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Raha tsy voatandrina tsara ny rano manomboka ny ampatsakana ka hatrao atokantrano dia mety ho feno loto sy otrikaretina isan-karazany. Teraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fisotroana rano tsy voadio. Ampangotrao na mampiasa suro na sodisy alohan'ny hisotroana ny rano. Ampifaliana no iarabananao tompoko lasy tompoko vavy misafidy ny fampalalama vao ny kolo amin'ity arivo ity manasanao ampananjana anarika izany hatramin'ny farany. Araka ny fanoresana taminao tao anatin'ny lohateny-baovao teo mikasika ny vaovaon'ny fitaterana anabakabaka. Androana atoandro no nigadona tetsy amin'ny seram-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina ATR 72600 vaovaon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar ny volana avrily ho avy izao kosa no tonga eto atandrazana ny ATR 72600 manaraka totosaina androany tetsy Ivato ny vol inaugurala n'ity fiaramanidina ity atreto kosa tsy fantatra mazava hoe avezany volana ampiasain'ny fanjakana ny vidianana ity fiaramanidina ity na ny filoham-pirenena na ny ministra ny fitaterana na ny tale jeneraly Air Madagascar tsy nisy ny laza ny loharan'ny ipoiran'ny vola raha toka tsy tafiditra ao anatin'ny teti-bola-panjakana izany fanampanazavana. Angambany tsy dia zava-dehibe loatra aloha hoe vidina aeroplanina fa hoe tonga ny aeroplanina natao ny ezaka rehetra na atao anatiny na miaraka amin'ireo mpindinantoka rehetrarehetra zany nazahoana ny aeroplanina efa misy plan fanaovana an'izay mandeha miandalana araka ny fotoana zany fa dia io aloha zany nivokatra efa azontsika io dia ampiasaintsika io zany. Fanampian'ireo orinasa madinika salatsalana eto amin'ny firenena no paikadiny entina manampy amin'ny fainganan'ny toe-karena malagasy raha ny hevitr'ireo mpandra ratsy miankina. Ny tsy fampian'ny fanofanana sy ny fanampiana ara-bola no isan'ireo olana ho an'ireo mpandra ireto tsy ahafahana mivelatra amin'ny sehatry ny asa ankoatra ny tsy fisian'ny fambatsim-bola. Ny famahan'ireo olan'ny orinasa madinika salatsalan'ireo no ahafahana mampiakatra ny tany famokarana eto amin'ny firenena. Lili Rabiata no mitondra ny antsy. Ny tombo 4.7 isanjato ny tany fandranana nataon'i Madagasikara teo anelanelan'ny taona 13 sy 14 raha toka ny ena 8.5 isanjato ny tany fanafarana. Mijanona ho faty antika ihany izany taremarika izany ho an'ny mizalambarotra Madagasikara. Ny fandranana ireo vokatra industrialy toy ny nikel sy ny lamba fanondrana no nampazoaina io mizanambarotra io. Tsy hisy vokatra mivaingana amin'ny toe-karena sy ny mpandrara malagasy ireo mihoatra ny fanampiana mpandrara madinika sy ny salatsalany. Izay ny zavatra tiako tsindrina ny any ambanivohitra raha mandeha dia mandeha ny firenena anankiray fa raha mikatso ny any ambanivohitra na any amin'ny faritra tsy mandeha mihitsy io. Ary izay no mahatonga any amin'ny fédération de chambre de commerce mametraka hoe jerena ny faritra. Izany hoe manao an'izay décentralisation izay mba tena hampandeha ny économitsika satria any eny tena hoe plus de 90% ny PME eto Madagasikara ka raha ireo PME ireo tsy voatohana tsy mandeha io tena samy tena manao an'izay. Mbola tsy ampy ny fanampiana sy ny fampiroboroboana ireo mpandrara madinika eto Madagasikara. Ny 9 ny orinasa eto Madagasikara no madinika sy salatsalany. Tsy afaka mivelatra ireo orinasa ireo noho ny tsy fidivin'ny enti-manana. Jerena amin'izany hoe ahoana ny fomba hanampiana ny chambre de commerce na ny ressortissant amin'ny resaka formation, amin'ny resaka renforcement de capacité ary ihany koa contribution financière. Eo ihany koa voaresaka teo ny resaka base de données. Ary ny zavatra fahatelo tiako tsindrina dia ny accès au financement.
zay angamba ny zavatra tena zava-dehibe zay manahirana ny petite et moyenne entreprise indrindrandrindra hoe ahoana ny azona famatsim-bola mba tena hoe ampandrosoana ny orinasa ny vina zay ananatsika. Mbola tsy namevahana ny fandrarahana eto Madagasikara ny toetra ara-politika raha ny hevitra ireo mpandinika tsy miankina. Tsy ampy ihany koa ny fanohanana nataon'ny fanjakana amin'izy ireo. Anto mbola mampisatra ny fanaingana ny toe-karena eto Madagasikara. Omaly no nanaovana sini ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny BNI sy ny Fédération ny Chambre de Commerce eto Madagasikara. Tato anatin'ny tapabolana dia tsy nisy tsy niakatra ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro na dia nahitana fidinany aza ny vidin'ny solika dia tsy nisy fiatraikany any amin'ireo vidiny entana izany raha toa ka efa ho tafakatra hatramin'ny 2,000 ariary amin'izao ny kilaon'ny vary makaloka izany hoe raha toa ka efa 100 ariary izany teo aloha dia efa tafakatra hatramin'ny 700 ariary izany amin'izao fotoan'izao. Tsy azo ho dia tsy hita ihany koa ny vidin'ny legioma raha toa ka 10 ariary ny kilaon'ny karaoty teo aloha efa 2,000 ariary izany amin'izao toraka izany ihany koa ny kilaon'ny ovy raha toa ka 100 ariary izany teo aloha dia lasa 1000 ariary. Milaza ny anivy ministera mivarotra efa misy ny paikady entin'izy ireo analefana izay fiakaran'ny vidiny entana izay fanampanazavana. Fiakaram-biny be vitentana efa mikarakara ny ministera vitsivitsy amin'izao fotoan'izao jery fipetrarena fa efa mafantatra tsara mihitsy ny gouvernement amin'izao fotoan'izao amin'ny nefa mitranga sy amin'ny mety tranga tsoatsy kasika fiakaram-biny entana miopapana fipetra foezaka moa zany a dia anisany tondrakatsika tony fijerena hoe stock ny fitsinjovana ny hoavy satria amin'izao fotoan'izao zany le stock io zany zao mbola maharaka ihany nabetsahany a fa tsoatsy zany a efa misy fipetra efa raisin'ny gouvernement tatoato afahana misedy an'izay mety tsy fahampiana zay atsoatsy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia hiavaka amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska miaraka amin'ny tarika rosy ao amin'ny espace Soatina Imerintsiatosika amin'ny ity taona 2024 ity. Ankoatra ny fampisehoana izay ho tanterahany alatsinain'ny Paska, misokatra ho an'ny rehetra ity toeram-pialamboly ity manomboka ny asabotsy mialohan'ny Paska kilalao isan-karazany toy ny auto-tamponneuse sy ny billard no afaka hialana voly tsara. Ankoatra ny piscine sy ny espace vert hakana rivotra madio. Hatramin'ny 5 no zakan'ity toerana ity tsy latsa-danja amin'izany kosa nefa ny fandriampahalemana satria dia isy ny fiaraha-miasa mizandary any toerana manomboka amin'ny 10 maraina araka izany ny fotoana omen'ny tarika rosy amin'ny alatsinain'ny Paska any Imerintsiatosika. Fa mikasika ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nroso tamin'ny fifidianana eny anivon'ny départementana élection départementale ireo olom-pirenena frantsay roa faingo telo tapitrisa mahery androany Paris, Lyon, Guyane ary Martinique no tsy nanao izany atoandro lasa teo. Nahatratra 12 faingo aotra 200 ny tany fandraisana anjaran'ireo mpifidy. Andrasana ny fanehoan-kevitry ministry ny atany sy ny prime ministre ny hariva tokony ho tamin'ny 12 ratoandro tany antoerana no natanteraka izany moa ny Flou Hollande isany andrasana ny songadinan'ireo antoko politika UMP na socialiste na Front National amin'izao fifidianana izao raha tsy nisongadina ny fanaovan'ny antoko tsirairay ny propagandy. Ary farany dia isan'ireo vaovao nisongadina nentina taminao tamin'ity takariva ity nisongadina tetsy amin'ny ngadina teny sy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina 72 600 vaovao ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Ankoatra izay teo amin'ny lafiny sosialy dia niakatra hatramin'ny 400 ariary ny kilaon'ny vary makaloka ary niakatra 10 ariary ny vidin'ireo legioma. Faramoa dia iompana amin'ny fanarenana ny firenena amin'ny toe-karena sy ny fiariana ary ny fandrarana ny fandarana tafatafa arahinao rapitso ao amin'ny onjam-peo ny 20 tebokavalo. Farany dia amaranantsika ny fampalalambavao amin'ity ariva ity ireo lozam-pifanovozana nitranga tetsy amin'ny ranona nosy omaly. Dia izay koa no entina mametraka ny veloma ho antsika mpanaraka ny fampalalambavao Nikolo amin'izao takariva izao. Veloma tompoko.
Soc à vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée habilitée par l'État. Nanolotra anao teo ny vaovao.